Vatsimpana etny pasteur Ratsianarivo Lea. Vavakintsika tompoko, avoazanao isamaraina tokoa ndry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina ny famindraponao aminay zanak'olombelona ary izany mbola nahavelonay natrapamonjena anay amin'ity maraina ity. Reto izay tsiraray avy ara miazakazaka manoloana anao ary de miantso ny anaranao. Mangataka aminao Jesosy aidino ny fanahinao masina ao aminay tsiraray avy. Azahoanay mandray ny herinao sy ny teninao ary dia haizanay koa mamakivaky ity tontolo andro ity eo ambany fifehezan'ny teninao. Ny mpanomponao kosa Jesosy dia fitaovana eo am-pilatananao ary dia oka ny afatra oririany no voapitako sy voambarako amin'izao piaino izao amin'ity marina ity. Manao ny tera sy ny aza ary ny voninahitra ilay tomponay sy mpanjakanay. Alleluia. Amen. Fifaliana mandrakariva no iarabanantsika tradro izao maraina izao indray nahatra tsara antsika ity maraim-baovao ity. Ary dia ny fahasoavana sy ny fiadarana avy amin'Andriamanitra ray tsy toa ary mifampiraisana amin'ny fanahy masina ny eo amintsika tsiraray avy. Ny teny izay angalantsika vatsimpanahy amin'ity maraina ity dia amin'ny filazantsarany Jaona toko voalohany fakitsika amin'ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahavalambin'ny folo. L'Évangile selon Jean chapitre 1 verset 1 à 18. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Tamin'ny voalohany teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra, izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany. Izy no nahariana ny zavatra rehetra, ary raha tsy izy dia tsy nisy nahariana izao zavatra ary izao, na dia iray aza. Izy no nisy mpiainana, ary ny fiainana no fanazavana ny olona, ary mazava dia mamirapiratra ao amin'ny maizina, fa ny maizina tsy nandray azy. Nisy lehilahy nirahan'Andriamanitra, Jaona no anarany. Izy tonga ho vavolombelona anambarany mazava, mba hinohy ny olona rehetra noho ny teniny. Tsy izy anefa no ilay mazava fa tonga ho vavolombelona anambarany mazava ihany izy. Taony tena mazava izay mahazava ny olona rehetra tonga tamin'izao tontolo izao. Teo amin'izao tontolo izao izy ary izy no nanaovana izao tontolo izao. Nefa izao tontolo izao tsy nahalala azy. Tonga tany amin'ny azy izy, fa ny azy tsy nandray azy, fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Dia izay mino ny anarany, dia ireo izay tsy nateraky ny rà na ny sitrapon'ny nofo, na ny sitrapon'ny olona fa naterak'Andriamanitra. Ary ny teny dia tonga nofo ka hanonona tamintsika, ary hitanay ny voninainy, dia voninahitra mendrika ho an'ilay tokana avy amin'ny ray, sady feno fahasoavana sy fahamarinana. Jaona nanambara azy ka niantso hoe, izy ilay nolazaiko hoe izay avy aoriako dia efa tonga ho eo alohako satria talohako izy. Fa tamin'ny fahafenony no nandraisantsika rehetra dia fahasoavana na fahasoavana. Fa ny lalàna dia nomena tamin'ny alalan'i Mosesy, fa ny fahasoavana sy ny fahamarinana kosa dia tonga tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Tsy nisy nentan'Andriamanitra na oviana na oviana, fa ny zanaka lahy tokana izay ao an-tratrany iray, izy no manambara azy. Amen. Tenin'Andriamanitra efa haintsika mazava tsara sy haintsika tsenjery tsara izany tenin'Andriamanitra izany. Kanefa mbola tonga amiko sy aminao amin'ity maraina ity, izay anambarany Jaona mazava tsara ny fomba ny antsony ny Jesosy Kristy Tompo dia nolazainy hoe teny. Jesosy Kristy Tompo mihitsy no teny lay tonga nofo teto amin'izao tontolo izao ary nabaribarina sy nosoratany ao anatin'izao filazantsara ny Jaona izao. Raha miantso an'i Jesosy Kristy amin'io anarana io Jaona dia mampiseho fa izy mihitsy no tenin'Andriamanitra sady milaza fa amin'izao andro farany izao dia tamin'ny alalan'ny zanany no nitenenan'Andriamanitra tamintsika. Ary ambaran'ny soratra masina fa i Jesosy Kristy Tompo no fahendren'Andriamanitra amin'ny endrika maro samihafa, sady fanehoana tapitrohatra an'Andriamanitra sy ny maha-izy azy. Raha mampiseho ny fony sy ny sainy ny tenin'ny olona iray, dia mbola maneho ny fo sy ny sain'Andriamanitra tahaka izany koa i Kristy, ilay teny. Ari eto i Jaona dia manome antsika torohevitra sy mampahafantatra antsika izany toetra mampiavaka an Jesosy Kristy Tompo, ilay teny tonga nofo izany. Ary izay indrindra no mitarika antsika ilaza hoe eny mino aho, manaiky aho. Miara-matsapa sy miara-manaiky ny olombelona fa raha vao miresaka hoe zazakely dia avy amin'ny fiterana izany.
ary zava-dehibe eo amin'ny fiainan'ny ray aman-dreny izany hoe niteraka, indrindra ny vehivavy na ny reny hoe niteraka, nanome aina teto ambonin'ny tany. Izay indrindra no mitondra antsika sy manaitra antsika amin'ity anio ity fa mba tsaroanao ve ilay fahaterahan'i Jesosy Kristy Tompo Zanak'Andriamanitra, manambara sy mampatsiahany fahaterahan'ilay mpamonjy izao tontolo izao mba hananantsika fiainam-baovao. Ary io fiainam-baovao izay nomeny Jesosy Kristy Tompo antsika io dia ny fandoavany nitrosantsika tsirairay avy manoloana an'Andriamanitra rainy, mba ho famelana ny helokontsika sy ny fahotantsika vokatry ny fitiavana. Tsy misy fetra zany fitiavana izany, fa mbola manolotra antsika ny fiainana mandrakizay izy ho an'izay manaiky azy. Kanefa mampalahelo fa tsy mba nisy fiatraikany lalina teo amin'ny fiainantsika zanak'olombelona, tsy nisy fiatraikany teo amin'ny fiainantsika kristianina, tsy nisy fiatraikany teo amintsika izay mpanaradian'i Jesosy Kristy Tompo, izany fahaterahan'ny Jesosy Kristy Tompo izany. Ary izay indrindra no tian'ny filazantsarany Jaona eto ilaza mazava tsara fa ny fifandraisan'ny teny amin'ny ray. Kristy dia efa nisy tao amin'ny Andriamanitra talohan'izao zavatra rehetra izao. Efa nisy adray izy ary miavaka amin'Andriamanitra ray, kanefa manana firaisana aminy mandrakizay. Dikan'izany, Andriamanitra i Jesosy Kristy Tompo, ary ny teny dia Andriamanitra, ary nananany ny fomba ny ray sy ny maha izy azy. Ny fifandraisan'ny teny amin'izao tontolo izao, izay ny faharoa mampiavaka an'ity Jesosy Kristy Tompo ilay teny tonga nofo ity, dia nameo sy naneho ny fifandraisany tamin'izao tontolo izao. Ary tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo no naharian'Andriamanitra izao tontolo izao sy azonany azy ankehitriny. Ny fifandraisan'ny teny amin'ny taranak'olombelona, izay ny fahatelo, ary ny teny dia tonga nofo, naka ny fomba n'olombelona ny zanak'Andriamanitra saingy tsy nanana ota Jesosy Kristy Tompo io. Hoy ny fanambarana fototra ny amin'ny fahatongavany nonofo, nandao ny lanitra Kristy ka nidina tao amin'ny sehatry ny fiainan'ny zanak'olombelona tamin'ny alalan'ny fahaterahana araka ny maha olona ary nanjary Andriamanitra olona. Tsy mba noarina i Jesosy Kristy fa mandrakizay izy, ary efa niombi-pitiavana amin'ny ray sy ny fanahy masina hatrizay. Ary izay no mahatonga atsika ilaza ilay hoe telo izay iray. Izy no fiainana ary fanazavana ny olona. Mitambatra ao amin'ny Jesosy Kristy Tompo ny fiainana marina sy tena izy, ary ny fiainana no fahazavana ho an'ny olona rehetra, izany hoe azon'ny olona rehetra raisina amin'ny alalany ny fahamarinan'Andriamanitra sy ny maha izy azy ary ny heriny. Ary izy dia mitondra ilay fahazavana, ary izay fahazavana izay no mamirapiratra ao anatin'ny aizina. Ny fahazavan'i Jesosy Kristy Tompo dia mamirapiratra eo anivon'izao tontolo izao, izay feno faharatsiana sy ratsy sady feno tafezin'ny Satana. Tsy nekeny maro anisa amin'izao tontolo izao na ny fiainan'ny Kristy na ny fahazavany, fa ny aizina kosa tsy nahasakana azy. Izany hoe tsy naharesy an'i Jesosy Kristy, tsy nahatohatra ilay fahazavan'i Jesosy Kristy ny asany ratsy sy ny asany devoly teto amin'izao tontolo izao. Ary izay no mahatonga ny kristianina izay nandray ny fahaterahan'i Jesosy Kristy Tompo ao anatiny tonga ilay fahazavana eo amin'ny fiainana. Ary izay rehetra mandre ny filazantsarani Jesosy Kristy Tompo dia hazavainy amin'ny fanomezana ampahasoavana, amampahalalana, mba hahazahoana izy ireny misafidy malalaka na anaiky na andà lay hafatra. Ary ankoatran'io fahazavan'i Jesosy Kristy io dia tsy misy fahazavana hafa ahafahantsika mahita ny fahamarinana sy mahazo ny famonjena. Kanefa inona nataon'izao tontolo izao? Inona nataontsika izay milaza kristiana sy mpanaradia sy milaza fampino? Izao tontolo izao tsy nahalala azy. Ny hoe izao tontolo izao dia
manondro ny fiarahamonina manontolo, efa misy lamina sady miasa ivelan'Andriamanitra sy ny teniny ary ny fanapahany. Tsy alalan'i Jesosy Kristy naoviana izao tontolo izao, fa mbola tsy iraharahan Jesosy Kristy sy ny filazantsarany sady hijanona ho fahavalony hatrany mandra-pahatonga ny fiafarany izao tontolo izao. Ary amin'ny Jaona dia izao tontolo izao no fatra-panoatra ny mpamonjy tao amin'ny tantaran'ny famonjena. Asehony tsara ary amin'ity maraina ity fa ny finoana mahavonjy dia sady miendrika asa amina singam-potoana anankiray no toe-piainana mitohy mandritry ny androm-piainana ihany koa. Ary izay te ho tonga zanak'Andriamanitra dia tsy maintsy mandray avy amin'ny Kristy ary ny endrim-potoana lasa dia milaza asa-pinoana mazava tsara. Tsy maintsy misy asa mitohy atao aorianan'izany finoana izany mba hanehoana fa mino, ary ny teny hoe mino dia matoa-teny mpamary toetra ankehitriny, milaza ny ankehitriny, milaza asa mitohy sady manondro fa ilam-paharetana ny finoana. Mba tonga ny tena ho voavonjy tanteraka dia tsy maintsy mitohy hatrany ny tena finoana marina rehefa vita ny dingana voalohany dia ny fanekenan'i Jesosy Kristy Tompo andidy sy hanapaka ny fiainanao. Zava-dehibe tokoa ho marina fa i Jaona tsy nampiasa naoviana ny anarana hoe finoana, fa ny matoa-teny hoe mino kosa dia ampiasainy iny balo amin'ny tsivifolo ao anatin'ity baiboly ity. Ary amin'ny Jaona ny finoana mahavonjy dia hetsika na zavatra ataon'ny olona. Ny finoana marina manko dia tsy hoe finoana na fitokisana tsy mivoatra miompana amin'i Jesosy sy ny asa-panavotana nataony, fa fanekena ampitiavana mba hampahafohy izany tena mitaona ny tena nantona tsy tapaka an'i Jesosy Kristy Tompo ao anatin'ny fifandraisana akaiky dia akaiky. Ary raha milaza fa zanak'Andriamanitra izao sy ianao dia tokony ahatsapa fa manana zo ho tonga zanaka natsangan'Andriamanitra. Ary raha mino ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, izay mahazo an'izay satama zanak'Andriamanitra izany. Ary dia manjary teraka indray isika sady tonga zanak'Andriamanitra rehefa mandray azy. Tsy ary zanak'Andriamanitra daholo akory ny olona rehetra, fatandremo. Jesosy Kristy Tompo dia tsy mba nateraka ny sitrapony nofo. Tsy nisy naneran'Andriamanitra n'olotra famonjena ho antsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo, afa-tsy ny fanereny ny fitiavany sy ny indrafony samy rery. Andriamanitra ihany no misantatra ny hetsika mitondra ny famonjena. Ary izay no natonga hoe Jesosy Kristy Tompo no ilay teny tonga nofo teto amin'izao tontolo izao. Tonga olombelona nofo mandra Jesosy Kristy Tompo, lay Andriamanitra mandrakizay, ary tafatambatra tao aminy ny maha olombelona sy ny maha Andriamanitra. Niditra tampanetretena ho amin'ny fiainan-janak'olombelona izy, ary misy fetra avokoa ireo traikefa rehetra nananany araka ny maha olona. Ho an'izay tao amin'ny fanekena taloha dia tsy nisy ny ampahampasoavana araka ny hita tao amin'ny finoan'ireto olombitsy araka ny voasoratra ao amin'ny bokin'ny Genesisy toko 5:20 sy ao amin'ireo fampanantenana famelan-keloka araka ny voasoratra tao amin'ny Eksodosy toko 4:3-7. Fa ankehitriny kosa noho ny amin'i Jesosy Kristy Tompo dia azo raisina amin'ny fahafinoana tanteraka ny fahasoavana sy ny fahamarinana. Ny fahamarinana tsy misalobona intsony ao ambadik'ireo modely arahana, tahaka ny hoe tsy maintsy manao an'izao, tsy maintsy manao an'izao. Fa ny hoe fahasoavana na ampy-fahasoavana dia midika fa misy fizarana fahasoavana momba akery tsy miato omena an'izay mpino mandray ny fahasoavana tolotra azy. Ny fahasoavana moa dia hevitr'Andriamanitra sy fitiavany ary tombontsoa omeny ka mahatanteraka ny famonjenantsika
ao amin'ny Kristy Jesosy amin'ny fotoana andraisantsika azy. Tsy avy amin'ny fihezantsika hiazona ny lalàna ny famonjena, fa avy amin'ny fanahy masina sy ny fahasoavan'i Kristy tonga ao amin'ny fiainantsika mba hiteraka ny fanahintsika indray sy hahary antsika indray araka ny endriky Kristy. Anio ara tonga amintsika tsirairay ny fanontaniana hoe mitondra inona teo amin'ny fiainantsika ny fahaterahan'i Jesosy Kristy Tompo. Fa raha ny isika no manome sy manokatra ny fotsika ka manaiky fa Jesosy Kristy Tompo no tompony ny fanahintsika, ny saintsika, ny fotsika, ny vatantsika, izay rehetra ananantsika eo amin'ny fiainantsika, dia afaka manandrana sy afaka miaina ampifaliana ny isan'androntsika isika miaraka amin'ny Kristy Jesosy. Dia ho gaga sy ho talanjony ianao amin'ny antony ahavelomanao. Tsarovy fa ny fahaterahan'i Jesosy Kristy Tompo dia manambara fa Andriamanitra te hiara-dalana amintsika. Mino zany va ianao? Eny mino aho, manaiky aho. An'Andriamanitra ny fonahitra. Vavaka isika. Faly ny fonay Jesosy a. Nampatsivinao ny endriky ny fahaterahanao sy ny hevitra zany hoe ianao teraka tety ambony tany ilay teny tonga no. Aoka izay tsirairay avy ara Jesosy eo. Anaiky anao, andray anao mba ho teraka ato anatin'ny fonay tsirairay avy. Dia ino sy anaiky izay fa ianao no iran'Andriamanitra ray, noho ny fitiavana faratapo nomen'Andriamanitra ho famonjena anay sy ho famonjena zao tontolo izao. Reseo lahatra amin'ny alalan'ny fananao masina ny fo sy ny saina mampananay Jesosy a, mba hahafanay mifikitra eo aminao. Ho anao ny tera sy ny voninahitra mandrakizay, fa ny fahateram-baovao ho an'ny mpanomponao tsirairay avy. Aleluia. Amen.